Filomarika Ravalomanana, vahoaka Lova Fahefana. Raharam-panolotsaina ny tanàna Antananarivo, tsy tompona andraikitra amin'ny korontana mety aterany ny TIM. Tany eto Antananarivo, anjakazaka ny vahiny, tsy manaiky ny mivarotra tsy ambalavao isotry. Tompoko lahy sy tompoko vavy, mangasitraka anao manaraka ny fahitalavitry ny MBS amin'izao takariva izao. Tonga soa anatin'ny pejin'ny fampahalalam-baovaka manolotra ny araba ary manasanao sady anaraka izany hatramin'ny farany. Nahitsy fitenenana ny Filomarika Ravalomanana raha niresaka tamin'ny mpikambana vaovao ny fitsarana avy momba lalam-pandrenana omaly. Nifantoka tamin'ny hoavin'ny vahoaka malagasy ny fandraisam-pitenenany izay nanomezan'ny pirofo ny amin'ny tokony irosona amin'ny fikaonan-doha nasionaly. Ramanao Menjanahary, Manora Andre Malala. Nijoro amin'ny maray aman-dren'ny malagasy azy hatrany ny Filomarika Ravalomanana raha tonga namaly ny fanasana izay nataony mpikambana vaovao eo anivon'ny HCC omaly. Nifantoka tanteraka tany amin'ny hoavin'ny firenena sy ny vahoaka malagasy ny fandraisam-pitenenany ka teboka voalohany ny resahany ny momba ny fitoniana na ny stabilité izay isan'ny fosotra mampahantra ny malagasy ankehitriny. Dia hoy iaho hoe raha mbola misy tio farany tsy foana ny fanantenako. Ty le fanantenako ty. Ny haute cour constitutionnelle dia anisany anankiray eto amin'ny alim-panjakana. Miantoka ny stabilité politique. Miantoka fampandrosoana ny firenena. Ary indrindra miantoka ny filaminana eto amin'ny tany sy ny fanjakana. Fantatrareo tsara zahany. Voalaza teo daholo izy ireo. Ny fahoriana mahazo mivoaka amin'izao fotoan'izao dia mivokatra ny tsy fisian'ny stabilité politique. Na inona ataondreo manam-pahaizana sy milaza azy hoe tena mpanao politika mahay. Na olona professionnel amin'ny fandrarahana tsy handeha misy ty raha tsy anareo HCC no tena mametaka tsara ny toerana misy anareo. Ankoatra izay dia nahitsy ihany koa ny Filomarika Ravalomanana raha niresaka mahakasika ny fanajana lalam-pandrenana. Tsy hita ao anatin'ny lalam-pandrenana izay midika ho fandikan-dalàna ny anarana gouvernour kanefa dia tsy miteny ny HCC. Raha malala nefa fa ny fitsarana avy momba lalam-pandrenana no miantoka hoe aminareo ny lalam-pandrenana firenena anankiray eto ambonin'ny tany izay nolazainao tamin'ny voalohany tamin'ny fanokoafana dia tsy maintsy manaja tsara toy ny Andriak'Andriamaso izay finianana voalohany ataon'ny président de la République raha vao tonga eo izy hitanjo toy ny Andriak'Andriamaso aho ny lalam-pandrenana. Fanontaniana tonga dia petraka raha izy tena voatanjo toy ny Andriak'Andriamaso ve io lalam-pandrenana io antsika io amin'izao fotoan'izao. Satria nahoana no miteny izany satria firenena maro no ny rahantsika nahita fa na vilivila ray ara na teboka ray ara tsy azo ovana anatin'ny lalam-pandrenana. Balazainareo ary ny valiteny hoe misy zay zany gouverneur zany sy ny fanatanterahana azy atao inona izy ireo tsy voalaza eo fa hoe lehibe ny faritra. Reo zany mandrindra ny faritra zay nisy ny décentralisation satria anisany namorona zany décentralisation zany ny tena. Zay fanontaniana. Gouverneur zao tonga dia atifibena vola fotsiny. Dia zay hoe tena milaza tokoa fa te conforme amin'ny constitution ny fisian'izy ireo. Alors tena ataontsika miresaka ty satria ny firenena vahoaka tena tsy misovina. Tsy misy zava-banona eto amin'ny firenena ary ilentika hatrany ny fiainam-bahoaka raha toka ny HCC izay iankinan'ny vahoaka no mpamadika ny marina. Io ilay azo raisina fa tsy mitombona tamin'ny taona 2024. Azo raisina fa tsy mitombona. Tombona tompoko iny. Inona mampitombona azy? Hoe ireo fitoriana rehetra natao dia par voie d'huissier avokoa ny pirofo. Nisy ny legal team tena ekipa ray manontolo na olona expert veto na mpitsara daholo ny ankamaroany na olona venivelany nanampy tao. Dia fanontaniana ary manamafy ve ianareo fa tsy nisy ny décision politique tamin'ny voka-pifidianana tamin'ny 2018 namoaka ny 1,200,000 doublon ny zay nataon'ny révélation nataon'ny filolefitra ny CENI laza izy tsy niterena tsy vozonana fa feo amin'ny fieritreretana
lafa nanontany mpanao gazety raha mato ity président ny ACC antsizy akory fa le taloha dio izy hoe nandray ireny fanapahan-kevitra ireny izahay mba tsy sy nikorotana eto amin'ny tany sy ny firenena miarana enao zany tsika dia zay fa dia mbola sainareo milaza hoe tena confortable nareo miasa ao dia atoko isan'ny voaka malagasy zay fa ianareo reo dia tena ndray tokoa zay décision tsy mentany asy tsy mendan'ny roa fantanina mperaka ihany ko zay satria fanapahan-kevitra lehibe ho aho ny décision nandefitra aho na dia teo aza ireo alabato ireny satria ny vahoaka ny ano ambony androm-panjakana ihany koa ny ACC ka mila manaja lalàna ny rehetra ho hiatrany ny filoha Marc Ravalomanana satria tianaja aho le institution tianaja aho hoe zany hoe ACC zany didy tsy azo valozana tiampiseho aho manaiky ny alternance efa nilaza aho eo amin'ny 700 na fitonjato nisan'ireo le dossier reketina lefa voalaza teo a fa pas voie de huissier lazay nireo mpitondra fivavahana FFPM ameko ohatra anankiray fotsiny reo tamin'ny kiloloka fatomorondava navoaka reo olonireo fa niditra nga député atao tamin'izay fotoana zay hoe tsy maintsy mahazo 80% tsika navoaka daholo reo le délégué siany reny le terena sady ambanana basy le olona tompona ndraiky ny fivavahana misakany amiko ninonina tenenareo zavatra marina zany ka izay zany ny zavatra mbo fanontaniana apetrako hoe dia tena atoko ve zahay tena aza nanakavana le izy ty io anao nanontany aho fa tena ataoko misy proof tena proof mivaingana nitoako amin'ny tena zay hoe tena mitombona daholo zavatra nataonay ary mpitsara tovy-lalana ohatranareo tena manana maizy azy daholo mipetraka atao miaraka ny légalité ma sy ny expert natsoanay teboka farany no resan'ny filoha Marc Ravalomanana nandritra ity fiaonana tamin'ny mpikambany ACC ity ilay fanaovana refonte na ny fanovana ny lisy-pifidianana sy ny fikoanan-doha nasionaly ty le refonte ty refonte totale voalaza ny constitution fisaka ny folo taona dia tsy maintsy ataony refonte ny liste électorale dia io le refonte totale io a tokony mba iarahana izay indrindra tiako atongavana hoe ianareo ACC afaka milaza tsara mihitsy ilaina dia ilaina ny isiny le concertation nationale isy ny fiarahan-diniky ireo lay tena mpanao politique ny société civile ary reo partenaire atsika dia raha misy io zany dia eo tsika miresaka hoe zao nanaovana an'ity dia kely ny be somary raha mbola misy io farany dia ty zany dia izy tsy veriny fanantenako manantena anareo izahay manantena anareo manantena anareo voaka malagasy sahirana ambety tenin'ny filohan'ny ACC moa nandritra ny famalira ireo fanontaniana izay napetraka ny filoha Marc Ravalomanana ireo fa ny ACC teo aloha no nanao izany no mafisy ny filoha Marc Ravalomanana nefa fa ny vahoaka no izaka ny vokatry ny fitiavan-tena ara-politika raha ilay fomba fiasa teo aloha ireny no mitohy 5 taona mbola ilentika ao anatin'ny fahantrana ny malagasy lesiko agoavana izay natonga ny firenena malagasy ho anatin'ny fahantrana lalina toy izao ny alabato izay nitranga tamin'ny fifidianana farany teo ireny na sy ny mpandray anjara fitenenana resaka tamin'ny ity fotoana ity ihany koa araka izany ny mahakasika ny bulletin tokana Ramanomenjanahary sy Manorandre Malala Adrany ny fanajana ny lalam-pandrenana ny demokrasia ary ny fandraisana fanapahan-kevitra ara-politika fa tsy araka ny lalàna no fanakianana nataony mpanao politika ho an'ny ACC nandritra ny fotoana izay nionana omaly ity lasa mitsabaka amin'ny politika loatra ilay androm-panjakana fa tsy mihevitra izay mahasoa ny vahoaka intsony tsapa sy hita tanteraka ankehitriny fa alatra bevava no ao ambadika ilay bulletin unique nampiasaina hatramin'ny taona 2024 tadidiko tsara ny teny ACC rehefa nanazavotra nataon'le rahalahy zoko teo hoe zao rehefa avany amin'ny CENI dia mandray zay dia ozy hoe zany ve ho vitanareo anatin'ny délai imparti dia hoe zay nga président miandro zay any amin'ny CENI any fa tonga dia fataonay nenay teneniko masom-bahoaka zany fa tena gaga mihitsy hoe fa inona zany moa inona ny contrôle ataonareo par rapport amin'izany 36 case le bulletin prénuméroté zao alatra bevava atao ambadika atao président Ravalomanana anisan'ny témoin tsika fianao fa nanginitsika fiarovana ny tombontsoa ambonin'ny firenena nanginy zahay
fiarovana ny tombontsoa ambony firenena mbola io ve no ataontsika fifidianana britannique nefa eo anany sana dia ny 20% ny olona tsy mahay mandray stylo vao mahita an'iny hoe eto anao 20 candidat dia tsy manao izy indrindra fa le avanay eny ambadiky madiry valo any anao akory dia le lehibe eo amin'le faritra iny hoe ka mandeha any nareo fa zaho avao manao azy tsy efa ampy amin'izay ve le britannique enitsika teo hoe pré numéro T zao précoché sy ny sisa misy nyprofon'izany tsy misy afa-tsy ny firosoana amin'ny fikonan-doa nasionaly ihany no vaolana mba hiadana ny vahoaka malagasy aorian'ny fifidianana ao anatin'io no andraisan'ny rehetra fanapahan-kevitra amin'ireo fepetra ifehezana mandritra izany nitondra ny fomba fijeriny mahakasika ny raharano mpanolotsaina ny tanàna Antananarivo izay navezivezy teny amin'ny fitsarana ny avy eo anivo ny collectif des élus any androany tsy azo ekena ho izy ireo ny raha matahora sy ny tsindry atao azy ireo ary tompona andraikitra amin'izay mety hitranga ny fitsarana sy ny mpitondra avitra solindray be sy Mathieu Prince manoloana ny raha matahora sy ny tsindry atao amin'ireo mpanolotsaina ny tanàna Antananarivo izay samy joro manatsikafina ny tsy mety eo amin'ny fitantanana ny commune dia nilaza ny avy eo anivon'ny collectif des élus fa mila hirosona aloha ny tena fanadihadiana lalina amin'ity raharaha ity fa fanenjehana tsy maro-pototra hoatran'izy ireo ity fanenjehana ireo mpanolotsaina ny tanàna Lilira Faralahy sy Clémence Arariny René ity ary ireo mpanolotsaina dimy hafa miaraka aminy tsy pahainay marin-drano voalohany ny fanitsakitsahana ny zon'izy ireo amin'ny maha-olo afidy azy faharoa ny famoronana dosie tsy mitombona fahatelo ny fanalam-baraka faefatra ny fanelingelenana samy hafa ary indrindra ny fikasana sy ny paipaikady hanaly azy ireo amin'ny toerana izay tsy mifanaraka amin'ny lalàna velona eto amin'ny tany sy ny firenena koa antsoina sy entanina isika olom-boafidy rehetra na be ny tanàna izany na mpanolotsaina manoloana izao raha matahora sy fanampenam-bava izao mba hiara entana hifanoana amin'ny mahasamy olom-boafidy hifanometanana handray andraikitra manoloana izany rehetra izany matokony fijoroan'ny fitsarana amin'ny fahamarinana izahay sy tsy fitongilana mpitandro filaminana no sady manohitra marin-drano amin'ny endriny rehetra izao fihetsika mampididoza izao satria na ny fototra ny avian'izao raharaha izao azy sy ny manodidina azy dia tsy mbola nanaovana fahamitorana akory sy fanenjehana nefa lazainy ombenyombeny fa tany-tandalàna isika fanaovana jadona trano no misy eto amin'ny firenena hoy ny fanambarana kanefa ireo mpitondra dia miteny etseroa fa mitady tany tandalàna sy milamina ny demokrasia mihitsy no hitsakitsahana ka tokony ho tompona andraikitra amin'izay mety hitranga izy ireo ny fanaovana raha matahora sy fanampenam-bava toy izao dia mety hiteraka korontana ary tompona andraikitra amin'izany ny mpitondra sy ireo mpitsara izay tsy manaja ny fahamarinana tsy tompona andraikitra amin'izany velively ny antoko tiako Madagasikara koa ambaranay ary fa izay collectif des élus tiako Madagasikara dia miombom-peo sy miray iny hatrany amin'ny zavatra misy sy mianjady aminay tsirairay avy rahatsaivona dia enjehana noho ny filazana fa nanala baraka tamin'ny fahitalavitra sy ny tambazotra serasera ireo mpanolotsaina roa ireo izay avy amin'ny atoko TIM sy ny ERD ary efa namoahana fanapahan-kevitra ny aliny 7 ny volana aprily lasa teo ary mbola hiakatra fitsarana ihany koa i Clémence Arariny Rina ny 9 ny volana Mey izao mikasika ny fisamborana azy tetsy tany mena tontosa androany kosa ny fameloma masina antokotiko Madagasikara tao amin'ny commune Imertsetosika nitarika izany moa nisy olom-bava-mahoaka voafidy tany an-toerana Rodan Rakotomanjato notry ny mpikatroka marobe Zavandre Mahefa sy Tokitra Marla
Mazava ny afatra nataon'ny solomaam-bahoaka voafidy tamin'ny alalany Antokotiko Madagasikara tao amin'ny distrika Anarivomamy Androany nandritra ny fameloma-masony Antoko. Namafisiny fa akoatra ny vidangan'ny vidim-pianana sy ny olana ara-tsosialy samihafa dia tamin'ity fitondrana ity no nahitana skandale sy loza be indrindra teto Madagasikara. Tsy mahantra isika fa nampanitrana nandritra izay nipetrahan'ity fitondrana ity loza daholo nisy teto Madagasikara. Asa nareo raha ohatra malala zany vao mipetraka teo ny samboady ny asa maraina roapolo 5 maty ny ampamarina injera mivata maivaniny androany tamin'ny sivy izy natao ametrahana samboady ny riva tamin'ny telo nrotsaka ampamarina ny injera ho azy teo teto tany teto Madagasikara tsy misy zany hoe teteziny ny cyclone Madagasikara fa andeo mba ino izy zavanisy ny andehanany cyclone nanomboka tany avaratra dia nandidina Madagasikara tsy mbola nisy niditra cyclone zany tany Toliara vao herinandro zay niditra taty tsy matsinana ny cyclone disy zany fa nampitirana foriny tirande volo loatra le firenena. Nasiany resaka ihany koa ny mikasika ny tetikasa Tanamasoandro izay ho atao eny Antsimambe Omby Meritsetosika ary nanome tokony tena ny fahaiaraiady amin'ireo vahoaka izay iaran'ny fibodoana tany ataon'ny fanjakana. Tao anatin'ny kabarina tsy akany tan'olona naraitia fa inona ny zava-misy raha neny kabako ady sisy ohatry zany fa ngandраisireny lany tany aty Finoana sa Meritsetosika anareo eo anareo tany Botry Manjaka dia inareo nitady taty marefy ve le olona ty malefaka ve fa inona noratra an'io eto dia miteny ozy ny ady teniny Iramaleo ny ady sy mbola vita aloha hitrana gazetra andrahanio azy ataitra amin'io fa ny ateneniko anareo mpiara belona amiko re tanindrazana amiko eto Meritsetosika atao anatin'ny distrikena Rivomavo teneniko ty tany amy Antsorivo efa tsy ambaravaranyitsy le fandresena. Tafatsangana tamin'ny fomba ofisialy androany mofo ny birao hitantana ny Comtim teto Meritsetosika fa ihany koa ireo birao andrafitra ny vehivavy tim. Tokana ny tanjona dia ny amoazana indray ireo mpikatroka rehetra eraky ny fokotany mba hatratrarana ny tena tanjona iraisana dia ny amerenana indray ny Filomary Karavalomanana eo amin'ny fitondrana. Nao tsara ny aty fa io hoe sady fananganana ny fanomanana hoe agona ny batana le 80%. Zay le izy na 85% ohatra ny fivitana tamin'ny présidentielle reny ihany aty amin'ny district na Rivomamo. Tanjona zany dia tena ifaka tsisy tsony le voafitaka araky le tena namana fidèle hoe voafidy amin'ny 25 000 francs le vahoaka fa tonga dia izy zany sady manara-masina ny amin'ny fotony mahita zavatra rehefa mianana bazy ianao zany dia na anangana sivipokotany ara dia efa vononao hoe izy sivipokotany dia tsy maintsy zay le hainao ihany le izy fa tsy teny betsaka ianaran-dralanga izy ataoko rehetra dia zay no atonga anko miteny hoe reto andany reto fanjakana tsy mamitsety tondrana azy ianarany le zavatra ataony tena. Namafisiny solomaam-bahoaka Rodaina Kotomanjato fa andraikitra goavana no nomena ireto birao andrafitra ny Comtim Meritsetosika ireto tsy hijanona ny hetsika sy ny tolona raha tsy tratra ny tanjona. Tafatsangana tamin'ny fomba ofisialy androany ihany koa ny birao mandrafitra ny vehivavy tim atao amin'ny komina Meritsetosika ireto farany izay nanamafy fa vonona ny andray ny andraiky ny malona indrindra izao fahoriana mianjady amin'ny vahoaka izao. Zavandre Mahefa sy Tokra Marola Adrany. Resy tanteraka ny ankamaroan'ny vahoaka malagasy ankehitriny manoloana ny krizy lalina mahazo ny firenena. Tsy ahitam-baolana treto ny fiakaran'ny vidim-pianana nandritra izay 3 taona nitondrany ny Florajoelina izay. Miravoravo tanana ny tantsaha izay 80 isanjato ny vahoaka malagasy satria miandanja trano ny famokarana eto Madagasikara. Tsy misy ny tohana avy amin'ny fanjakana ho an'ireo tantsaha ireo ankehitriny izay nifanohitra tanteraka tamin'ny fitondrany ny Filomary Karavalomanana. Nahazo tohana ary nianatra avokoa ny zaza malagasy tamin'izany fotoana izany. Ankehitriny dia mbola tsy manaritoky ary manantena trano ny fiverenan'ny Filomary Karavalomanana ireto mponina ao Meritsetosika ireto, indrindra ny vehivavy tim izay anisany tsy nanadino ny soho nataon'ny Filomary Karavalomanana. Ila fanovana mihitsy ny fiainana fara izao no mitohy dia tena betsaka ny tsy an-dakilasy tsony ny zanaka malagasy na ambanivohitra na andrenivohitra efa tsy zaka tsony mividim-piainana raha intelo isan'andro no misakafo zao lasa indroa sisa raha migote mpianatra maraina tandro indray mandeha sisa nefa ny zavatra nary ary zato zany tena tsy miteny tsony
nefa izay ny zava-misy dia erahana amin'ny zaka ka izay mahatonga anay fikambanam-behivavy eto Mersetosika ny joro ary na joro anohana an'izany dada Ravalomanana izany izay ary tena manentana amin'ny vehivavy izay mba hijoro hoe hitazona ny safidy ary anara-maso izany fifidianana izany ary andeha hiazakazaka anao tongotra katoka mihitsy ho any amin'ny fokotany hijery ny anarana raha ao anaty lista ary anara-maso tsara mihitsy ny hoe ao anaty listra ve ny anaranay indrindrindrindra fa itsika vehivavy mba hijoro zany tsika hoe efa mafy izay hoentintsika izay na ny zanakay tsy ampianarana raha dia efa mafy aminay ka manohana ny dada 100 izay mangataka anao izay hiverina fa izay anohana anao 100 amin'ny 2023 mitoy ny asa sosialy ataon'ny solombavambahoaka voafidy tamin'ny anarany antokotiko Madagasikara ao amin'ny boriboritany faharoa tonga nanolotra fanomezana ho any ekara ao ambavady mitafo izy ny maraina teo entina hanomboana ny fankalazana ny 70 taona ny tsy fiangonana ity avitra Solondraibe Mathieu Prince. Ankoatran'ny asa sosialy toy ny fanamboaran-dalana fanampiana ireo vahoaka ao amin'ny boriboritany faharoa izay tsy voafaritra ho isan'ny asan'ny solombavambahoaka dia nanome tanina sy nandray anjara amin'ny asa fanompoana ihany koa ny solombavambahoaka voafidy tamin'ny anarany antokotiko Madagasikara. Zava-dehibe hoy ny nambarany ny fanaovana didy amin'ny fiangonana sy ireo vahoaka mpiara-miangona sy mpiara-belona toy izao ka nanolorany omby iray ny ekara itsy ambavahady mitafo. Ity fiangonana ity izay isan'ireo tranainy indrindra ary ao anatin'ny fankalazana ny tsingeritaona fa 70 taonany ka antony nanosika azy nanao izao fanomezana izao. Tiany fiangonana fahatelo eto Madagasikara hatramin'ny fanjanahantany dia nanaovana ana satria tiany Andohalo ny voalohany dia Mbomintsimona faharoa ty fahatelo noho izany misy tantarangeza be. Ny tena moa Ray aman-dreny voafidy ny vahoaka sy ny eto amin'ny boriboritany faharoa ka mendrika sy rary mamambalo vavaka tsy ohatra ny ty any nataoko satria teo Vanomanana vao tsy ampy-heritaona fa 100 taona na miomby anankaroa teo ambany ity tamin'ny heritaona sy tapany izay 10 taona ny école CTTM na miomby anankaroa koa zasy miaraka amin'ny vary ka noho izany tsy hoe sanatria hoentina nanaovana propaganda na hoe frériana fa zavatra fangatahantsodrano mbo hitan'ny olona hoe andao mbo ampalalana kely ny kritiana sy ny tany mbo zavatra vitatsika le izy. Misy koa ara fiangonana akoatran'ity mangataka briko mangataka fanampiana raha misy ny fanambiana amin'Andriamanitra dia manao tsika arakaraka ny anna dia le fanambiana an'Andriamanitra rehefa nakinana dia ampembe dabe satria manampy fiangonana manampy andretrareta dia manampy koa Andriamanitra dia izay no isaorana lehibe. Velom-pisaorana ny solombavambahoaka araka izany iretim-pino amin'izao fanomezana natolotra azy ireo izao. Tsapa ho hiatrana izy ireo fa zava-dehibe no nataon'ity solombavambahoaka ity. Faly dia faly izay satria namianay izany tolo-tanana izany dia namianay omby anankiray izy dia makasitraka Andriamatoa solombavambahoaka Madagasikara voafidy teto amin'ny boriboritany faharoa. Andriamanitra anay tayanao mandrakariva dia mitombo ho asina tompoko. Maneo izao fa tsy manao ambany zavatra ny ara-pinoana ny solombavambahoaka voafidy tamin'ny anarana Antokotimo ao amin'ny boriboritany faharoa. Ny fahatsapana fa manana didy eo amin'ny mpiara-belona sy ny fiarahamonina no antom-pisian'ny olom-boafidy tahaka izao ka izany indrindra manosika ireo rehetra voafidy tamin'ny anarany Antokotiko Madagasikara tsy miambahamba sy mitondra fanampiana ho an'ny malagasy indrindra ao anatin'izao ady sarotra izao. Takiny Transparency International ny amitsorana tsy misy atakandro any Jeannot Andriamanana mpampianatra iray ao amin'ny CEG Mananjary ity farany izay vao aheloka higadra 2 taona an-tranomaizina no ny fitoriana izay nataona aloha olona sy ny solombavambahoaka ary ny chef Cisco azy tany an-toerana. Raha tsy ahivona dia nanao fanairana tamin'ny alalan'ny tambazotra sosialy momba ny zava-nisy iaina ny mpianatra sy ny fampianarana anynosy varika ny tenany ary ny fanodikodinana fanampiana ho an'ireo trabony tamin'ny fandalovany rivo-dozy ka izay no antony nitoriana ireo manam-pahefana azy. Tsy rarina nefa izany ho ny Transparency International satria zo ny olom-pirenena ny maneho hevitra sy manaitra ny fiarahamonina misy azy amin'ny zavatra tsy mety hitany. Tsy misy fiafarany ny fibidona tany ataona vahiny indrindra ho any eto an-drenivohitra. Isan'ny nahitana sora-baventy ihany koa ny tetsy Ambalavao Isotry nanomboka omaly tany izay efa nohajarian'izy ireo nandritra ny 70 taona ka izaho alanankeriny izao avitra Solondraibe Mathieu Prince. Tombotsoan'olo mihitsy fivarotana tanin-drazana tsindry sy famoretana ireo no hita iaina malagasy amin'izao fotoana izao ankoatra ny fiakaran'ny vidim-piainana
tao anatin'ny taona vitsivitsy indrindra ny fotoana nitondran'ny filoha Rajoelina dia nirongatra hatrany ny ady tany ka isan'ny nahitana izany betsaka indrindra ny teto Antananarivo. Toy izany ity tsena etsy Ambalavao Isotry ity izay efa nohajarian'ireo mpivarotra nanomboka ny taona 770 ka izao bidoniny karana izao. Antony nametrahan'ireo fikambanan'ny mpivarotra matianina eo amin'ny Zakaranda na ny Fipia Sora Bavety milaza ny tsy faneken'izy ireo izao fibidona izao. Tany zany efa nazahoanay prescription acquisitif tamin'ny 2000 nefa noho ny taty aoriana milaza misy tompony zany le tany fa ny tena mividiny zany tamin'ny semady dia ry apitry na ry EPP zay ny zavatra tena marina mividiny tamin'ny semady tamin'izany andro zany. Dia nefa noho ny taty aoriana izy milaza fa ty le tany efa najarianay tamin'ny 1977 jusqu'à 2022 ty nefa ny ao daholo zany ny taratasy milaza an'izay zavatra izay. Efa nisy ihany koa ny fifanarahana ary misy kadasitra mazava ny tany hoatran'ny fanazavana. Manapirofo zany fa tsy voakitika ity tany ity izay misy ny fivarotan'izy ireo. Natao ny dingana isan'ambaratonga rehetra fa tsy misy valiny hatramin'izao. Matahotra ny mety isian'ny kolokolany ambadika izy ireo. Dia efa nandeha tany amin'ny domaine efa nisy taratasy tany amin'ny tribonaly nandidin'ny domaine hoe hidiny ety tsirika ny tany fa omenan'ireo mpivarotra ireo ny tany tamin'izany andro zany. Dia efa vita fitsiriana indroa ty tany ty tamin'izany dia avy eo naloa daholo ny droit ny domaine sy ny rehetrarehetra dia nanomboka teo zany tsy hita intsony toy an'le taratasin'le tany tokony hivoaka tamin'izany andro zany fa hikarana milaza fa tokony amin'izao fotoana izao. Feno ny kapoakany malagasy tsy tokony hisy intsony ny malagasy esoriny eto amin'ny taniny mba ho tombontsoan'ny karana sy ireo vahiny. Omeo ny malagasy ny tany mba hanjakany hoatran'ny fanazavana. Nomena ny gasy tanteraka amin'izay ny tany ivelomany fa tsy omena amin'ny vahiny intsony tokony izay zany ny targetra amin'izao fotoana iainantsika izao fa tsy omena amin'ny vahiny intsony fa mba ampy izay tany efa azon'izay dia aleo amin'izay mba majinika sy malagasy rehetra amin'izay ny tany. Tsena 10 mahery eo ny voakasika amin'ity fibidona tany etsy Ambalavao Isotry ity izay mamelona olona manodidina ny arivo raha ny fanazavana voaray hatrany. Ny asa tsy misy ireo izay manana fivelomana anaovana tsindry ny firenena nefa efa latsaka katerina tanteraka ka anaovana antso avy ombenombeny amin'ny mpitondra mba hanova famindra sy hijery ireo malagasy tsy vaky volo fa tsy hanao be marenina toy izao hatrany. Eo amin'ny pejy toe-karena ny Mahajanga dia niena ny fahatongavan'ny vahiny any an-toerana amin'izao fotoana izao na mpizahatany any ivelany izany na ny avy eto an-toerana. Eo ny faratsy ny lalana fa anisan'ny antony mampiena azy ihany koa ny tsy fandriam-pahalemana. Raha ohary ny fanadihadiany Samy Mamonjy MBS Mahajanga. Tsy dia nahitana mpivahiny firy teto an-tanàna ny Mahajanga raha ity taona ity no jerena. Raha ny fialan-tsasatra mipasika iny no atao jeritodika dia tena hita fa vitsy tokoa ny mpitsidika sy mpialan-tsasatra teto Mahajanga ary hatramin'izao itenenana izao dia mena izany lanjanisa izany noho ny fiakaran'ny vidim-piainana amin'izao fotoana ary indrindra ny faharatsian'ny lalana mampitohy Antananarivo sy Mahajanga no antony lehibe tsy mahabetsaka izany. Raha ampitahaina tamin'ny lasa dia tena vitsy tanteraka. Raha malalana ny fiainana ny lalana fahatongavana aty Mahajanga moa efa fantatry ny tsirairay jiaby ny lalana iny. Sarotsarotra tsy mandeha zany ny resaka fandraisam-bahiny indrindra ny restaurant eto Mahajanga. Misokatra izy fa le vahiny mihitsy zany mbola tsisy tonga amin'izao amitsika zao. Vahiny tsy tonga satria raha malalana zavatra mitsangateo indrindra fa lafo ny sécurité zany tena misy mampatahotra vahiny zao. Tsy mpisehatra iray na olona iray no velotaraina amin'izao fotoana izao fa saka ny vahoaka malagasy iray manontolo dia anjadiana izany fahasahiranana zany avokoa. Midika izany fa latsaka katerina ny firenena. Raha oviana vao tena mahita vahaolana maharitra sy tsy tandrametaka intsony ny fanjakana. Sy mbola voavatra amin'izao ny toeram-pamokarana herinaratra ao Andekaleka sy ny anisany votry sy farantsana ihany no mamokatra herinaratra. Tsy ampy 340 megawatt ny famokarana ho an'ny tambazotra isaka iraisana Antananarivo ka nahatonga ny fahatapahan-jiro mifandimby izay maharitra hatramin'ny 2 ora sisa sasany eo isanandro. Ankoatra ny fahasimban'ny fitaovana, miverina indray ny olana amin'ny tsy fampindrany mamokatra herinaratra. Metoy ny fanamboarana ny milina groupe 1 ao Andekaleka. Ny vavaon'ny finoana kosa indray dia tapaka fa any amin'ny faritra vakina karatra no andraisana ny hetsika JMJ na ny fisionam-ben'ny tanora katolika andian'ny fahafolo eto amintsika. Nampahafantarana ofisialy ireo tompon'andraikitra isan'ambaratongan'izany omaly.
baratongany fa nifaritra vakinakaratra no andray ny JMJ andian'ny fafolo na ny andro ny tanora maneran-tany eto Madagasikara. Ny 30 aogositra ka hatramin'ny 4 septambra 2024 avy izao no anatanterahana ny hetsika. Nambara ny eveka Antsirabe Monsignera Philippe Ranaivomanana tamin'izany fa efa nisy ny dingana maro nataon'izy ireo saingy izao vao nambara tamin'ny fomba ofisialy ho an'ny rehetra ny fisian'ny JMJ. Ankoatra ny fionareo tanora katolika, azo heverina ho hetsika raha toe-karena ihany koa izany noho izy mamory olona nalany ao vakinakaratra. Manodidina 3 alisio no mpisaika andrasana ary kristianina 4 alina sy iray etsy eo no hiatrika ny fanokafana sy ny famaranana. Toerana telo lehibe moa no anaovana ny hetsika dia eny amin'ny tanin'ny katolika ny mandandresaka sy any antsaha-tanteraka Andranomanelatra izay anaovana ny famaranana ary ny zoma mialohan'ny famaranana dia isy ny dia lalany azo fijaliana atao eo amin'ny arabe ny faleovan-tena. Toerana misy 2-10 kosa no andraisana ireo mpisaika manerana n'Antsirabe mandritra ny fotoana rehetra. Tontosa androany fianianana fandrona ataon'ny filoha Frantsay Emmanuel Macron izay hitondra ny France mandritra ny 5 taona manaraka indray. Betsaka ny asa miandro izy indrindra ny lafiny ara-sosialy. Ravirazafy mahenina tahiry aina. 7-5 isanjato ny sambato ofisialy nolazain'ny filohan'ny fitsarana Frantsay azon'ny filoha Emmanuel Macron taorian'ny fifidianana fihodinana faharoa ny 4 aprily teo manoloana Marine Le Pen mpifanandrana aminy. Notononina tamin'ny fomba ofisialy manoloana ny vahiny 57 isa atao amin'ny lapan'ny Élysée ho vokatra eo tamin'ny androany neto tamin'ny fanaovan'ny filohan'ny pirenena soniny fianianany anokatra indray ny 5 taona manaraka. Nandritra ny fandraisana fitenenana no nolaza Emmanuel Macron fa ilaina ny mandray fanapahan-kevitra tsy miambahamba ho an'ny firenena sy Europa. Fomba vaovao noho izany no entina mitondra. Andorina filaminana vaovao Europa ary indraindraikitra manoloana ny ady ao Ukraine. Fiarahamonina mirindra ary miasa no tanjona no herana tsy fitoviana sy ny tsy fandriam-pahalemana ary ny asa fampiororona. Atsikaritra nanatrika ny lanonana moa ny filoha Frantsay teo aloha Nicolas Sarkozy sy François Hollande sy Premier Ministre teo aloha maromaro ary ministra ankoatra ny fianakavian'ny filohan'ny pirenena ankehitriny sy vahiny hafa. Global News ahoana marina ireo ny fandarana ao arano rehefa tapitra ny fampahalalam-baovao izay kosa no anarantsika ny horonan-tsary mony folle ho an'ny rampis kosa no anarantsika ny horonan-tsary mitondra ny lohan'ny teny hoe fatale. Ny tena kosa mametraka ny veloma mandrapitafa ho amin'ny manaraka indray tompoko.